Bonjour à dimanche. Oups, ça va tomber. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là, Église? Alléluia. Est-ce que je peux entendre des cris de joie? Est-ce que je peux voir des danses de joie? Alléluia, gloire à Dieu. Et nous rentrons dans ces portes avec des grandes reconnaissances envers notre Seigneur Dieu. Et nous entrons dans ces parvis avec des louanges et des danses tous ensemble. Alléluia, très bon culte à tous. Woo! Tous ensemble, l'Église. Easy, Mama Tyson Lounge, Mama Tyson Lounge, Jehovah Jireh. Mana sitana marari, la sinja marari, Jehovah Rapha. Easy timanda uniti, miaraka mikufona. Jehovah Shammah, Ramata uchawe manume, fiadana na waye, Jehovah Shalom. Easy, Mama Tyson Lounge, Mama Tyson Lounge, Jehovah Jireh, Manasitana, La Sinja Madai. Jehovah Rapha, Easy timanda umiti, miaraka mikufona, Jehovah Shammah. Ramata uchawe manume, fiadana na waye, Jehovah Shalom. Said it like the hour now, hour now. Mama Tyson Lounge, Jehovah Jireh, Manasitana. Rasinja Madai, Jehovah Rapha. Easy timanda umiti, miaraka mikufona, Jehovah Shammah. Ramata uchawe manume, fiadana na waye, Jehovah Shalom. Encore une fois. Easy, Mama Tyson Lounge, Mama Tyson Lounge, Jehovah Jireh, Manasitana. La Sinja Madai, Jehovah Rapha. Easy timanda umiti, miaraka mikufona, Jehovah Shammah. Ramata uchawe manume, fiadana na waye, Jehovah Shalom. Say it like the hour now, hour now, hour now. Say it like the hour now, hour now, hour now. Say it like the hour now, hour now, hour now. Say it like the hour now,
social. You know the amplified. You know the amplified. C'est social, c'est social, c'est social, c'est social. You know the amplified. You know the amplified. C'est social, c'est social, c'est social, c'est social. You know the amplified. You know the amplified. C'est social, c'est social, c'est social, c'est social. You know the amplified. You know the amplified. Said AJ like the I will know, I will know, I will know. Said AJ like the I will know, I will know, I will know. Said AJ like the I will know, I will know, I will know. Said AJ like the I will know, I will know, I will know. You know the amplified, 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 you know. You know the amplified, you know the amplified, you know the amplified, you know. You know the amplified, you know the amplified, you know the amplified. C'est social, c'est social, c'est social, c'est social. You know the amplified, you know the amplified. C'est social, c'est social, c'est social, c'est social. You know the amplified, you know the amplified. C'est social, c'est social, c'est social, c'est social. You know the amplified, you know the amplified. C'est social, c'est social, c'est social, c'est social. You know the amplified, you know the amplified. Hey! You know the amplified. 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 It's social, it's social. You know the amplified, you know the amplified. C'est social, c'est social, c'est social. You know the amplified, you know the amplified. C'est social, c'est social, c'est social. You know the amplified. C'est social, c'est social. You know the amplified. You know the amplified. C'est social, c'est social. You know the amplified. You know the amplified. C'est social, c'est social, c'est social. You know the amplified. You know the amplified. C'est social, c'est social. You know the amplified. You know the amplified. C'est social, c'est social, c'est social. You know the amplified. You know the amplified. C'est social, c'est social, c'est social. I will know it. I will know it. C'est just like the I will know. I will know it.
Hallelujah. Say like the hour reconnaissance envers notre Dieu. Car il est ce dont nous avons besoin. Il est le seul, l'unique. Il nous comble par sa bonté et son amour. C'est lui qui nous a faites et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple dont il est notre berger. Alors gloire à Jésus pour qui il est. Il pourvoit tous nos besoins selon sa bonté. Alléluia, alléluia. Ces murs j'ai crié, je savais qu'il tomberait, car
tu ne m'as jamais abandonné. Je croyais tout voir changer, sachant le combat gagné, car tu ne m'as jamais abandonné devant ces murs. Devant ces murs j'ai crié, je savais qu'il tomberait, car tu ne m'as jamais abandonné. Oui, je croyais tout voir changer, sachant le combat gagné, car tu ne m'as jamais abandonné. Ta promesse est vraie, Dieu, tu es si fidèle, si fidèle, toujours dans tes mains. Oui, j'ai confiance en toi, tu n'abandonneras pas. Ta promesse est vraie, Dieu, tu es si fidèle, si toujours dans tes mains. Oui, j'ai confiance en toi, tu m'abandonneras pas. La nuit ne durera pas, parole s'accomplira. Toujours mon cœur te chantera. Jésus, tu restes roi. Jésus, tu restes roi. Ton amour me gardera. Toujours mon cœur te chantera. La nuit ne durera pas, lui ne durera pas. Ta parole s'accomplira. Toujours mon cœur te chantera. Jésus, tu restes roi. Jésus, tu restes roi. Ton amour me gardera pour toujours. Toujours mon cœur te chantera. Ta promesse est vraie, Dieu, tu es si fidèle, si fidèle.
es si vrai. Dieu, tu es si fidèle, si fidèle. Toujours dans tes mains, oui, j'ai confiance en toi. Tu m'abandonneras pas. Ta promesse est vraie. Dieu, tu es si fidèle, si fidèle. Toujours dans tes mains, oui, j'ai confiance en toi. Tu m'abandonneras pas. Tu m'abandonneras pas. Tu m'abandonneras pas. Tu m'abandonneras pas. Tu m'abandonneras pas, Seigneur.
chaussons, nous élevons nos voix, Seigneur Dieu. Et nous élevons nos mains. Parce que tu es le Dieu de miracles. Parce que tu es le Dieu des prodiges et des merveilles. Tu es le même aujourd'hui, hier et éternellement. Et toutes choses se renouvellent en toi chaque jour, Seigneur. Et c'est pour cela que nous croyons, Seigneur. Ta bonté se renouvellera encore et pour toujours. Tu le feras encore, tu le feras à nouveau, Seigneur Dieu, parce que tes promesses sont vraies et nous mettons notre confiance en toi, Seigneur Dieu. Nous mettons notre appui sur toi, Jésus. Ta promesse est vraie et nous nous appuyons sur tes promesses, sur ta parole. Ta promesse est vraie, Dieu, tu es si fidèle, si fidèle. Toujours dans tes mains, oui, j'ai confiance en toi. Tu m'abandonneras pas. Alléluia, gloire à Jésus, Alléluia. Église, il est le Dieu de promesses. Alléluia. Tous les anges et les saints s'alignent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tous les anges et les saints s'alignent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses, tu mérites la gloire. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu
mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. 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 De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Jour et nuit, nuit et jour, quand ta face est là. Jour et nuit, nuit et jour, quand ta face est là. Jour et nuit, nuit et jour, quand ta face est là. Jour et nuit, nuit et jour, quand ta face est là. Jour et nuit, nuit et jour, quand ta face est là. Jour et nuit, nuit et jour, quand ta face est là. Jour et nuit, nuit et jour, quand ta face est là. Jour et nuit, nuit et jour, quand ta face est là. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Jésus, Jésus est son nom. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire.
Haleluya, namna vunjita. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Mendrika ny tompontsika, mendrika kalazaina izy, mendrika deraina izy, mendrika fiankofahana ao amin'ny zavatra rehetra. Ny fiainanao manontolo, ny zavaboary, mpamindra fo ny tompo, na mindrano fo isika. Hitatsika faramparana momba resaka grâce, dimension de grâce. Raha tianao fantatra ahoana zany dimension de grâce zany dia tsotra kely. Fantaro ny toerana misy anao, zay ny alalàna anisany afantarana ny fitiavan'Andriamanitra ho anao. Tsy nalefa ny tany amin'ny Ukraine ianao na ny Gaza, fa nalefa ny amin'ny tany milamina afahanao manompo anazy en toute liberté. Ahoana afantaranao fa namindran'Andriamanitra fo ianao, ahoana fa tian'Andriamanitra ianao, ahoana nalalanao fa nazo dimension de grâce ianao. Hitatsika amin'ny Baiboly zany. Andriamanitra niantso an'i Abrahama ami de Dieu. Andriamanitra niteny tamin'Abrahama, quitte ta patrie, quitte ta famille. Dia fantatrao inona ny grâce men'Andriamanitra anao. Rainy maro ianao zay, ary tsy voatanisa taranakao miaraka amin'ny tompo, satria vao misy anankiray nahazo famindram-po miaraka amin'ny tompo, mamindra fo ny tompo amin'ny taranaka faramandimby. Fantako afa nahazo, fantako afa tiany tompo. Sinon navelany tany a Madagasikara, zay ny alalako fa nahazo aho. Tsy vitan'izany meny fianakaviana vaovao aho. Halleluja. Tiantsika ny tompo, nantsony amin'ny feo mibitsika isika anaty fo. Avi, avi ianao anaka. En lui le mouvement est l'être, dit la Bible. Rehefa mouvement ny fiainanao ao amin'ny tompo ianao zay. Fa rehefa fiainanao bloqué amin'ny point anankiray, mbola tsy amin'ny tompo ianao. Satria ny Baiboly miteny mazava tsara, en lui le mouvement. Alléluia. Mendrika ny tompontsika. Nantsony ianao ho lasa rainy maro,
Natsory ianao ny fianakavianao ho lasa pionnier, ho lasa disciple ny Jesosy Kristy. Pionnier ianao ny fianakavianao. Sinon navelany amin'ny toerana anankiray. Sinon tsy natsony ohatrany Abrahama. Quitte ta patrie. Dia hitantsika fa mbola manome hery ny tompo na dia tsy tanteraka zany ho antsika amin'ny tanin-drazana. Saintsainy ny any ambony. Aza manan'Andriamany kafa ianao izy. Rehefa mandao an'izao tontolo izao ianao, zay koa alalàna. Rehefa mankala an'izao tontolo izao ianao, zay ny alalàna. Fa mpianatra ianao. Satria misaintsaina ny any ambony. Fahitantsika raha miatashe amin'ny tany ianao. Raha ny tany ny priorité anao, fantatra ianao fa zanaky ny tany. Halleluja. Mendrika ny tompontsika. Ao amin'ny Kristy miafina ao amin'Andriamanitra ny fiainako sy ny fiainanao. Miafina. Tsy hitany devoly io, ary tsy hitany mpamosavy io, ary tsisy mahita. Afa-tsy ianao rery. Rehefa miditra amin'ny toerana anankiray, anefitra, rehefa mivavaka, mifandray amin'ny ray ianao zay any an-danitra, dia hitanao ilay fiainana miafina ao amin'ny Kristy, ao amin'Andriamanitra. Halleluja. Tiany tompo aho, tiany tompo ianao. Maro dia maro ny olona tsy nahazo famindram-po ino an'i Jesosy. Maro izay. Fa ianao nantsona. Ianao nomena dimension de grâce. Halleluja. Mendrika ny tompontsika. Halleluja. Meny zanany lahatokana ho antsika. Ary zay nandray azy, mena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Mena hery ianao. Mena hery ianao ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia zanak'Andriamanitra velona. Halleluja. Fatapoko fatapirenena. Ary ho alan'izao tontolo izao ianao. Satria tsy zanaky ny tany, fa ny zanaka avy any ambony. Halleluja. Jésus. Misy olona ny tiantsika. Tellement, tellement, tellement. Tiany ianao. Vonon'izy nanome aina ho antsika menakavy. Mendrika deraina ny tompontsika. Mendrika fiankofahana izy. Mendrika dera, mendrika tehaka. Mendrika ny atao hoe contemplation izy. Izy ny tafo. Aza mitazana olona mira koronareo. Fa alefony amin'ny Jesosy Kristy ny sainao. Halleluja. Alefony ambony ny sainao sy ny fonao. Ifandray amin'ny raha ianao any an-danitra. Halleluja. Zay ny vorentsika. Miaraka miankohaka amin'ny anjely, miankofoka amin'ny anjely, miaraka miankofoka sy manandratra ny anarany amin'ny fiangonana maneran-tany. Olo-masina rehetra maneran-tany zay mivory, zay natambatra ny tompo isan'ny lahady. Tonga aho Jesosy andeha hanambatra ny ondriny raiko. Zay ondro misarasaraka gauche à droite any, atambatra amin'ny toerana anankiray. Miaraka amin'izany tsika menakavy, manandratra ny anarany. Midera fampindram-pony, midera ny alehibiazana,
Haleluya. Sote tupo. Jésus. 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 En toi, en toi. Jésus. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Alléluia. Alléluia. Andriamanitra nanafaka antsika tany amin'ny Egypte. Ny Andriamanitra milibere ny vahoakany, mbola milibere ny vahoakany androany. Ny vahany ianao. Tsy mitovy olona rehetra ny fiainako noho izy. Raha ny olona rehetra marary mitady dokotera, ny anarany manasitrana, tsy fantako zany dokotera zany, tsy fantako zany krizy zany. Ny olona manana krizy, ny zanak'Andriamanitra mijoro. Ny olona mihemotra, ny zanak'Andriamanitra mandroso. Satria misy antso amin'ny fiainanao raha avako. Vao miteny ny Tompo, tsy maintsy manatanteraka baiko ny zavatra rehetra. Rehefa miteny ny Tompo avy, tsisy afaka manohatra an'iny. Zay mahatonga fiainanao tsy afaka mihemotra intsony. Ny olona mihamalemy, ny olona vezaka amin'ny fiainana, ny olona mihamahantra, isika mihamanan-karena ao amin'ny Tompo. Ny olona matahotra, isika mijoro. Ny olona mipararetra amin'ity fiainana ity, 3e guerre mondiale, isika manana fanantenana. Avy ny 3e guerre mondiale, amin'izay vetivety amody any amin'ny raiko. Tsy zarako ve? Tsy zarako ve? Misy mamerina na any amin'ny raiko. Jesosy rehefa hoany Jerusalem, niazakazaka izy, satria te hiverina any amin'ny rainy izy. Tsy nitsoka azy fijaliana ny Tompo. Ozy ny Baiboly, tsy tratra ny mpianatra mihitsy izy fa tellement mandeha haingana teo faty. Rehefa teo anatrehan'ny Juda izy, atao haingana zavatra tianao atao, fa te hiakatra. Zavatra mampatahotra ny olona rehetrarehetra, tsy mampatahotra antsika. Haleluya. Deraina ny Tompo. Manan-karena zay Tompo, manana anao. Manana ny zavatra rehetra zay ao aminao ny fiainanay Tompo. Ataovy zay tianao. Aoka ny sitraponao tanteraka. Tazomy ny tananay. Gadrao zay. Mba tsy herikerika foana.
hiditra taona vaovao zay tompo. Mefaminanina zay. Inona no tianao atao amin'ny fiainanay tompo amin'ny 2026? Mino hafa 2025. Mbola tsara lavitra ny 2026. Mino an'izany aho. Satria miaraka amin'ny tompo, de gloire en gloire, victoire en victoire. Nahita an'izany tsika mianakavy. Niara nahita voninahitry ny tompo tsika tamin'ity taona ty. Tsisy afaka miteny amin'ity fiangonana ty tsy nahita maso manifestation n'Andriamanitra. Tsisy afaka miteny. Nahita nareo. Ary velona ny tompo. En question de connaissance, discernement, saison, cycle, hitantsika zany. Petrapetraka amin'ny programan'Andriamanitra. Ary aza matahotra ianao amin'ny 2026. Efa niteny an'izany ny tompo. Aza miherikerika foana. Mpanjino aho. Dia ho hitanao ny voninahitro. Anjaran'ny zareo zany miasa saina amin'ny sifra 6. Fa ny anareo mpanjino aho. Aza miherikerika foana. Tsangano tanantsika. Nareo natokantrano ary tsangano tananareo. Manjaka ny tompo. Petraka eo amin'ny seza fiandrianana izy. Mamirapiratra izy. Mahita ny zavatra rehetra izy. Halleluja. Sokafy ny fonao. Sokafy ny fonao. Sokafy ny fonao fa mendrika izy. Sokafy ny fonao.
meny antsika ny zavatra rehetra, meny antsika ny zanany lahatokana, mendrika izy raha topoina, mendrika izy raha manolotra ny fiainanao manontolo ho azy, mendrika izy raha omenao anazy daholo ny nofinofinao, projet-anao manontolo, aoka izy ny tantana, aoka izy ny anjaka, fa ny projet-ano ho antsika mianakavy dia mahafinaritra. Atolory azy ny fiainanao dia ho hitanao fa tsara ny tompo. Dia ho hitanao fa Andriamanitra mahagaga izy, Andriamanitra mahavita ny zavatra rehetra, Andriamanitra mpamindra fosy be fitiavana. Raha tianao izy ho tiavana ianao, ny orenamany fakazaramany. Attache-toi à Dieu, aime ton Dieu. Fa ny avenir anomaniko anao izy ny tompo, tsisy afaka manome an'io eto ambonin'ny tany. Za le Andriamanitra zay nanalanao tamin'ny Egypte, nanalanao tamin'ny firenanao. Za ny Andriamanitra zay nitatana anao hatramin'izay. Anaka ozy ny tompo, anaka, 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 anaka. Seigneur Dieu, sois notre potier. Façonne-nous, Seigneur. Change nos cœurs, change nos vies. Renouvelle toutes choses en nous, Seigneur Dieu. Alléluia. Change mon cœur, Seigneur, qu'il soit vrai comme toi.
je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Qu'il soit vrai comme toi. Qu'il soit vrai comme toi. Oui, change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Tu es le potier. Tu es le potier. Et je suis l'argile. Façonne-moi, Seigneur. C'est mon désir. Tu es le potier. Et je suis l'argile. Façonne-moi, façonne-moi, Seigneur. C'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur. Oui, change mon cœur, Seigneur. Qu'il soit vrai comme toi. Oui, qu'il soit vrai comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Oui, change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Qu'il soit vrai comme toi. Qu'il soit vrai comme toi. Oh oui, change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Tu es le potier. Tu es le potier. Et je suis l'argile. Façonne-moi, façonne-moi, Seigneur. C'est mon désir. Tu es le potier. Tu es le potier. Et je suis l'argile. Façonne-moi, Seigneur. C'est mon désir. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Oui, qu'il soit vrai comme toi. Qu'il soit vrai comme toi. Oui, change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Oui, change mon cœur. Qu'il soit vrai comme toi. Comme toi. Change mon cœur,
tu es le potier. Tu es le potier. Je suis l'argile. Façonne-moi, Seigneur. C'est mon désir. Tu es le potier. Tu es le potier. Et je suis l'argile. Façonne-moi, Seigneur. C'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Qu'il soit vrai comme toi. Oui, change mon cœur. Change mon cœur, Papa. Change mon cœur, Papa. Que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Papa. Qu'il soit vrai comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Papa. Que je sois comme toi. Haleluya. Haleluya. Manandriamanitra rery ny voninahitra. Haleluya.
agnaty foko fitiavako anao Jesosy io. Ahoana moa izy feno soa? Jesosy fa aza atao barkalina zany. Barkalina zany olona efa voaozona zany. Ampanaovitsika dombolo zo am'izay fa tsy mbola hitantsika izy io nandiha. Anaovitsika dombolo. Halleluja, dia mitondra fiadanan'i Jesosy Kristy mitokatra antsika tsirairay avy sy izay mandray ny fivoriana direkta. Izay mahafinaritra. Atao ambanimbany kely hoe zany na zavatra resako aza tsy fantako tellement un peu perdu amin'ny espace. Ahoana azonareo tsara ny fampianarantsika tatoato zay somary mafimafy hein? Ahoana Rafoza Malala? Alléluia. Bon, faraparan-taona moa ty zany somary nianjanjanona kely zany ny fampianarana amin'izay mba hanova ny fiainanao hiditra amin'ny 2026. Satria ny tompo mitaky zavatra amintsika zany voilà. Zay lalàna ny fanahy zany nareo zany raha ohatra ka nanompo sampy taloha zany. Ho anareo zay nanompo sampy malala tsara hoe inona fadiny Andrianampoinimerina, inona ny fadiny Rasoerina, inona ny fadiny zareo Kalanoro, fantanareo tsara zany. Dia rehefa tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra misy fadiny io, misy zavatra tiany tompo ao, misy zavatra tsy tiany. Romain 8 zany miteny la loi de l'esprit. Donc esprit zany tsy niteny izy hoe la loi de Dieu, mais la loi de l'esprit. Sagesse zao fanahy, intelligence fanahy, fitiavana io fanahy izy io, prospérité fanahy, tout ce que tu veux fanahy zany hoe efa hitantsika angamba zany teto amin'ny fiangonana hoe fanazavana hoe firy fanahy hoentinao isan'andro. Firy ozy ato amin'iny minimum. Juste mamoanao maraina fotsiny iala fandriana au moins minimum tena farafahakeliny 14. Ohatra ny tomobile asivo gasoil io fa aza asiana menaka. Dia asivo menaka indray fa aza asiana quelconque pièce ao anaty inona moa zany moteur. Dia ho hitanao raha midemary io. Dia ohatra an'izany juste atsika amin'ny fo fotsiny minimum 14 ny fanahy miasa. Sinon fa mitapy fiatsonanao zay satria maninona voilà tsisy saina zany hoe tsisy projet voilà tsisy but zany ianao hoe aiza ty andeha hiasa fa matoa ianao zay vao mifody hoe andeha hiasa ça veut dire misy fanahy zay mitondranao mazava angambozay. Donc amin'ny Romain 8 plutôt iny Romain 8 tsy miteny izy hoe la loi de Dieu mais la loi de l'esprit. Donc mazava zay. Io hery io fanahy izy io, io tahotra io fanahy. Zay mahatonga ny tompo miteny hoe tsy nomeko ny fanahy ny tahotra ianao, tsy zay? Fa hery. Donc arakaraka fiainanao jerena fantatra inona ny fanahy mitondranao. Bordel ou noble ianao, mpanjaka ianao soanandevo. Fantatra io. Jerena comme ça. Tian'Andriamanitra hiova ny fiainantsika zany zay mahatonga raha remarquenareo rehefa midimiditra septembre comme ça intense be ny fampianarana remarquenareo zay. Bon, reto tsy malala. Intense be l'izy 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Hitanareo sany vendredi zao intense be l'izy satria tian'Andriamanitra hiova ny fiainantsika. Misy hery ao amintsika fa tsy fantatra mampiasa anazy. Zay no entina amintsika androany. Noentiko taminareo natao hoe puissance de l'attachement. Aime l'Éternel ton Dieu de maninona. Mba ho tanteraka le hoe zay mikitikitika anao dia mikitika ny andromasoko. Mba ho tanteraka amintsika zany 5000 voix à gauche, 10 000 ato, za tsy voakitika. Hitantsika amin'ny fiainana zany ohatrany tamin'ny Covid be da be mipararetra, be da be mipararetra amin'ny guerre en Ukraine sur Russie satria vao mijery télé ianao dia maninona 3e guerre mondiale za te hody.
fa za aloha tsy mitaingina tomobile lalao raha misy permis izy iny ndraiky gloire hafa ny hitanao satria moa tsy tia le monde entier resahana fa raha ianao taingina amin'ny lalao vao nazo permis nazo tomobile ho hitanao gloire an'Andriamanitra environ 10 minutes eo izy vao mitondra tomobile ho hitanao io miona amin'ny tompo ianao izy aty eo amin'ny tompo vetivety alléluia donc nahita zany tsika natao hoe puissance de la haine alako zao tontolo zao satria maninona nazo baiko tamin'ny Jesosy mankalany zao tontolo zao oui dia misy puissance ao dia fantatra fa zanaky ny zanga mitovy olombelona rehetrarehetra za tsy mitovy olombelona rehetrarehetra ka na rehetra olona fiangonana reto mbola tsy tonga saina an'izany loatra fa ils ont à faire quelque chose d'autre devant eux ahoana zany mbola veriko ihany dia fa moa za miresaka amin'izareo ato amin'ny fiangonana to hoe aka olona anankiray mpanompo sampy ane ajoroa io fantany amin'ny teny zao ary mipararehetra izy zay mahatonga za tahorana manatona anahy ana sanareo manatonatona anao comme ça ianja zao nanatona voalohany angamba efa nanomana kabary be izy io izy ny fianakaviana manina misy olona miona amiko mipararehetra ary manina sasany misy pipi amin'ny kiloty mihitsy satria ny tontolo ny fanahy tompoko mifankalala fantany le fanahy hoentiny sy le fanahy vatia adversaire fiantsonana azy fanohatra io fanahy io ianao momba n'izao tontolo zao ianao momba ny président Rajoelina alako maizina iny satria Jesosy nanome baiko hoe ndana mifidy zay le dimanche anankiroa zay donc misy heriny puissance de l'attachement donc misy puissance de la haine dia noentiko taminareo moa le verset fa nga Jesosy tia olona rehetrarehetra mamany azy anazy pakeko io ve io nga reniko zay manao sitrapony raiko izy ny rahalako tia ny mamako zay zany hitantsika amin'iny dia resaka puissance un peu ao aminao le izy fa tsy fantatrao androandry inona mahatonga l'izy tsy fantaritsika zany satria isika tsy nateraka indray ay matory le bebe kely fa c'est que illustré comme aminareo le bebe kely voateraka zany nateraka indray Jean firy izy iny Jean 3:5 anoany vérifienareo any nateraka indray zany olona anankiray nateraka ny fanahy donc bebe kely zany vao tonga zany izy any namany nateraka izy dia Jesosy zany rehefa mandray ny Jesosy zany nateraka indray dia jerevinareo nge ty zavatra ty rehefa resahana zany puissance de l'attachement zany de la haine zany inona zavatra amin'olombelona rehetrarehetra inona zavatra aminareo zao inona ny eo amina tofonareo fitiavana sakafo ohatra inona zavatra ienanareo andavanandro inona puissance ny vacances resahana ve vacances nareo tonga tsy miaina ambony tany inona ay vola ona inona koa tady vola zany inona koa taonareo andavanandro matory misakafo inona koa miasa teneniko anareo zavatra ienanareo andavanandro misy hery raha inareo mampiasa anazy maninona zany olona anankiray mitady vola fa tsy mety manambola plus ianao mitady vola ambany be zany plus ianao mitady vola plus le vola mitsoka misy ndray tsy mitady vola le vola ndray tonga misy ohatra miasa zao ohatra ahoana firipolo taona ianao zay mitady vola misy million be voilà zany ndray tsy mitady vola manakarena ano ianao ahoana zany
azavadika ny caméra ho sao dia hitan'zareo le manazo mba tsy hoafa baraka za zao tsy mitady vola zany ndray manambola noho nareo zao 20 taona amin'ny miasa eto nareo zao tsy manana tany hectare alors que je travaille même pas donc travail inona koa izy teo sakafo ay resaka puissance de sakafo tsika hitanareo kiboky ngezangeza io no malinirana poleta amin'ny zona tsiro zany za riry any nanampy vary 2 fois olona rehetrarehetra to nidirana retin'ny fifadikanina daholy nana 2 fois hitanao misy puissance eo inona koa teneninareo teo iny ay matory amfiry amin'ny fo amfiry ny olona miasa amin'ny fo maraina mbola tsy manambola noza amfiry amin'ny fo tanao misy puissance amin'ny toromaso satria ozony tompo hoe ny mpanomboka izy maninona nareo vizaka mitady vola fa ny mpanomboka izy matory meko arena tsy zay hitanao misy puissance zany bref aminao rehetrarehetra misy puissance fa diso adresy ianao fampiasanao anazy inona mahatonga an'izio ringana ny oloko no tsy fahalalana inona mahatonga an'izy io tsy nateraky indray le olona hitanareo olona tsy nateraky indray mieritreritra izy mifidy président anatsara ny fiainany firy taona zao volamena naondrany TGV tsy ny manambola ny tiko rehefa ravalomanana tonga président sa ny fiainanao ny atsara sa le manodidina anazy ny atsara ny fiainany et puis am'izay ifidy zao après colonel et puis mieritreritra le olona zany après colonel zany akalesona le président vaovao dia manino anatsara fiainam-bahoaka non pas du tout juste jirama omeny anao sy le rano satria zay nampiongana le talohany donc amboariny jiro sy ankatso fa ny paosiny fenona fa jerevinareo fa zay tsy nateraky indray nge mbola andeha ifidy manana espoir amin'ny quelque chose bobara zareo zay nge tsy nateraky indray misy hery ozy ao aminao zao courant raha resahana ahoana tsy mila moins plus le izy ahoana courant raha tsisy moins tsy mandeha voilà donc misy hery ao aminao vao nateraka olona anankiray équipé olona anankiray fa ny problème raha tadidinareo nga mba 3-4 ans nga mazana mety fampianarana ty hoe l'éternité amin'le olona ny vonon'ny devoly ajambaina ianao ajambaina dia tsy hitanao le quelque chose vraiment essentiel amin'ny fiainanao dia orientena tsika avy amin'ny alalan'ny système dia manino natsangana ny fomba rehetrarehetra nabadona ny lohantsika donc tsy hita le hery miafinato satria izy io mila andriamanitra mikitika an'izy io mila nateraka olona anankiray zay vao miditra io puissance io fait niona tamin'olona ny maly zany le olona zany tsy miteny be zany dia za mamantsy an'zareo laloha moa resaka izy iny ohatra niny mitsy ataloha fa maninona zao zany ndray tena be resaka satria misy zatra miova silence des agneaux fadinareo zatra resako zany silence des agneaux ay trilogie ay voilà donc za zany voakitika zany sokatra ny vavako voakitika le namaso timidité niova fasahina niova force le izy fa le zavatra nge fa tato hoe remarquenareo rehefa testa olona anankiray tsisy mivakilo hoe menamenatra zany remarquenareo rehefa misofy olona anankiray mivoramena izy vonina iady zay remarquenareo zany donc le zavatra nge ao hoe zay moa resako amin'ny zo matetika hoe mianara tesitra ianao tesitra selon
Dieu Andriamanitra tsy mamindra fo ihany fa izy tezitra. Zay dia fasany kotrobaratra ane. Rehefa tezitra izy misaofy ny planète. Zay mahatonga misy tsunami. Ingo venaro fa dévoly. Est-ce que vous imaginez tsunami en 2009 320 000 personnes naringan'Andriamanitra en 3 heures. Oh là là, venaro Sodome et Gomorrhe ihany anga. Jehovah miotoby eo zay. Donc mila canalisena le fatezerana de donc lasa puissance le izy. Ahoana ianja. Donc ilaina nge tezitra. Zay mantsy le noentana tamin'ny lahady iny hoe naroa tsy mahay mamadika contraire ny zavatra ilainareo. Nareo tsy manana enina mifantrana. Za tsy tiako maizina piasan'olona zany. Ah non, moi j'aime pas ça. Ahoana mitena zany amin'ny anglisy? Hein? Oh, I don't like that. Moi j'aime pas ça. Za tsy tiako miasa baikon'olona tsy ray aman-dreniko farafaratsiny. Satria raha ray aman-dreniko mibaiko anahy manana entreprise izy fantako andovany iny donc tiako baikona zay. Fa za tsy tiako baikona fatifatin'olona viandy. Non, j'aime pas ça. Zay mahatonga lasa patron. Ahoana lalao? Ahoana zany? Ka zay mantsy le izy hoe enao ve manana la haine amin'ny zavatra anankiray managejanao ve? Za zao tsy tiako faible. Za zao tsy tiako katahotra. Non, tsy tiako ka. Teneniko nareo na amin'ity trano ity za tsy tiako ny tena marina. Fatanareo inona ny antony? Voilà, zareo mahalala an'izany. Zay hitantsika tamin'ny lady hoe manana haine dia ho avy ny contraire. Ianao ve tia voan'ny tsoky isan'ny miakatra tatami ve? Ben voilà. Donc inona ny ataonao? Mientraîner mafy. Voilà. Raha za te ho champion, oui za manao pop zato amberivo isan-kerinandro. Fa raha ohatra ka tiako le voadaka sy ny tariny, manao sac de sable fiatsonana. Zay hitantsika tamin'ny lady. Donc le haine zany mila hianarana ane. Za tsy tiako mahantra ary tsy tiako ny atao hoe gisitra zany satria manino Andriamanitra ihany ny teny hoe tsy vodina ianao fa lohana. Donc nareo nge tokony mananatanteraka sitrapon'Andriamanitra hoe tsy tian'Andriamanitra nareo vodina. Donc tezera rehefa vodina manana haine. Toute personne manana haine amin'izay zavatra nahazo anazy. Matthieu 5. Polisy anankiray, inona mahatonga anazy polisy? Tsy tiany hoe tsisy fandriam-pahalemana. Inona mahatonga olona anankiray lasa avocat izy? Satria c'est aussi simple que ça. Anjaranao misafidy. Zay ny hitantsika tamin'ny lady. Anjaranao misafidy. Hery rehetrarehetra tadiavinao efa aminao, efa niekipena le izy fa miafina. Hitanareo ohatran'ny fil reny. Rehefa mifono le izy, tsy hitanao le voltage, vao nge le fil dia kitio e. Hitanao zany moins plus zany rehefa mitambatra. Ohatran'izany ty aferan'ity fiainana ity. Bon, 1 Jean 4:4. Inonareo tsara ty fampianarana ity fa amin'ity taona ty ngamba farany mampianatra amin'ny 2025 androany. Dia hirahira tsika hiteraka indray fa hitsenan'ny mpamonjy. Soi-disant 25 décembre fa tsy 25 décembre ny naterahany fa rehefa feteny zao tontolo zao 25 décembre andao ariko satria ny baiboly miteny hoe aza manisy resaka ianao raha resaka fety. Za zao fa nifete 2 fois ny anniversaire ko anatin'ny taona ray. Mila verina izy iny. Ro zao tontolo zao ro te morona fety zay tiany. Fety ny cancer zay, fety des morts dia fety n'inona? Inona koa fety? Voilà, sida. Manina tsika zanak'Andriamanitra tsy afaka mamorona fety ary. Entre 25 1er janvier mamorona anniversaire kondry. Invité daholo zareo. Manao fety tsika
sady amin'izay koa masy cadeau efa farataona nareo ke mba fetsifetsy fa amin'izay mba masy cadeau e jerevanareo tsara io verset io ilonareo tsara ty zavatra ty petits enfants ozy izy eto zany petits enfants eto tsy miresaka enfant kory eto tsy miresaka fils de Dieu eto tsy miresaka fille de Dieu ni reine ni roi petits enfants zany hoe tena mbola zafiafiary zany de vous êtes de Dieu ozy izy et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ahoana zany nareo mbola goavana no patronao fa aiza liza c'est ça qui est le problème donc zay atao anatiko zany goavana no ny zao tontolo zao ny gasy par cœur mihitsy miteny an'izany ny atao anatiko indray avoay are iza mifolaindia mandeha miasa iza manome baiko anao donc patronao ngezanao anao enao za tsy samy miteny zay ao anaty eritreritrinao hypocrite anangela zay koa eto zay ao anaty eritreritro sy foko zay mahatonga tsy dia tianareo loatra mihaino hafatra eto na tsy afeniko ny eritreritro rehefa tsy tiako colonel io tsy tiako maizina io président gasy io za tsy tia tanindrazako za tsy tia gasy point final zay ny eritreritro sinon zany janona tany an-taninarivo hypocrite raha miteny hoe tiako ny ampovoan'ny malagasy non tiako ampovoan'ny frantsay au moins mba manimanitra fromage inona ny elanareo tany an-tanindraza ary ho anareo ty andafy za rehefa nitsoka zatra tsy tiako mbola gasy koa manatona na eto bon plus tard an'izay vao vazaha am'izay tonga eto inona ny elako ny tanindrazako ary leo any beorerika 2000 € veranga ty manao vacances na Madagascar zay 2000 mandeha na Amerika amin'ny Ezekiel eny 400 € olefatra aller retour ahoana inona ny vandravandra koa tsy aleoko any amin'ny New York ahoana izy teo holiday inn raha mahery ao anatinao teneno ary zao anaty fonao ahoana zany teneno ao anaty fonao hoe tamin'izany nianatra tao amin'ny Saint Joseph tao tao Mahamasina nisy prof malagasy zay tiako be mihitsy ny fombany zao rangaty eo izy rehefa tsy revinao ateneno or prof tsy reveiko ianao am'izay mazava ny règle du jeu izy ary za tsy tezitra aminao fa au moins ianao franc ozy izy au moins ianao miteny vérité rehefa tsy revinao ateneno zao mba afakely koa zany prof zany mety chrétien ngamby izy io satria mantsy chrétien miteny ny eritreriny hoe rehefa alika fijeriko anao alika fijeriko anao zay non tsy teny miodikodiny io ka donc la vérité nge misy puissance satria manino ianao zany une fois zany miteny vérité zany tout de suite les parasites tsy te anatona anao automatique ianao tsy mila manao filtre akory manodidina anao hoe iza ny tena véritable ami juste ianao miteny ce que tu penses l'affaire est traitée né izy nareo eto amin'ny sahitra sy clientélisme zany baf hitatsika zany hoe ao anatinareo izy izy fa ny zavatra tsy fantatritsika fotsiny ange io zavatra goavana no zao tontolo zao inge efa nampiarahan'Andriamanitra tamitsika mbola bebe parfois izy io manifeste temporaire fa tsy sous maîtrise le izy nazavaiko antsika teo hoe rehefa tezitra nareo tsy mbola nahita an'ity aiza Antonia iny avy Antonia avy izy ny tena kely eo avy jerevanareo ty olona masimasikely ty rehefa tesaka miakatra io hita l'expression ahoana tsy maka droite kely nareo raha ohatra ka romotra ty dia inona adrénaline moa izy tezitra io nge tsy voatazony Ezekiel io nge tsy voatazony zo olona telo nge tsy mahatazona an'io rehefa tena tezitra dia manino le atezerana lasa puissance le izy ahoana zany anja natazona anao le anankiray zay tsy voatazona olona anankiray raha vao mampiasa an'le zavatra ao aminazy donc le zavatra nge efa eo foana ka io zavatra 1 Jean 4:4 io mantsy misy hery zany
tsy accessible raha tsy efa ny tompo mikitika anazy. Fa le zavatra nge matory eo dia zay no tia ny devoly amin'izay ianao mitovy olona rehetra. Donc le fait que je déteste quelque chose contraire amin'ny zavatra ilaiko, ahoana? Ahoana? C'est pas simple ve zany izy io? C'est simple. Ianao raha tsy tia zavatra inona moa zany? Bas de gamme. Automatique ianao miakatra ny qualité tsy zay. Ianao raha tsy tia namana me tsara velatsy, automatique miova ny catégorie genre ny olona mipetaka aminao. C'est aussi simple que ça. Hein? Ça tsy zay? Tamin'ny 2024 zany tory an'ity, est-ce que vous ino moa nareo ve mankatia ny tenanareo ve? Ahoana? Tianao ny tenanao ve? Ahoana ianao tenako tiako? Zay moa tonga raha tsy tiako mijaly. Ah oui, ahoana tiany lalao ny tenanao? Tia zavela mijaly ary. Ny tiako, au fait, je m'aime trop zany. Au fait, ny tena tiako aminahy ty, moi je m'aime présenter konareo. Ny fitiavako anahy tiako za mibaiko anahy mifiry, za mifoha mifiry, za matory oviana miasa, oviana tsy miasa. Tellement tiako ny tena koa omeko safidy izy. Za tsy manaiko olon-kafa mibaiko an'ity fitiavako anahy ty. Tellement tiako ny tenako. Zay tiako atao ny atao. Te hiasa androany miasa. Te voilà, te handeha balady mibalady. Te fo midia mifo. Te sakafo misakafo. Tsisy olona mibaiko anahy hoe ay tsy maintsy mihinana petit déjeuner, ay tsy maintsy misakafo midia, ay tsy maintsy misakafo alina. Iza namorona an'izany? Dia rehefa avy eo olona tsy fatako mpiviana avy any ve midikta ny fiainako. Maleo tena ve ny fiainanao sa tsy maleo tena? Tsy maintsy ny telo no misakafo anatin'ny ray andro. Aiza ao anaty baiboly zany. Mampararo ny mihinana sucre be, firy taona zay tsy misotro rano. Efa 12 taona tsy misotro rano. Dia zo avy tany pointe aviady. Vazaha, ino moa fiteniko anazy iny? Vazaha palmontsy izy io. Pur vazaha izy fa Menina? Pomaty. Dia ozy izy. Le rano ange ilaina e. Tsy maintsy ina moa zany, tsy maintsy voilà les sciences de mbola izy marary matetika aloha za. Za olona tany Madagasikara rano vola foana ny sotroko tonga aty ve sa ahoana zany fetso? Azafady a. Aiza ao anaty baiboly miteny an'izany hoe vao mihinana sucre ianao dia voan'ny diabète. Ho an'ny zareo zany fa tsy ho anahy. Tsy ho an'ny zanak'Andriamanitra zany. Sucre ny tena betsaka ato amiko ato no sira, no rano. Et puis tonga fianakaviany meva avy any iny hoe ay mila manao régime zao, mila le sucre zao, zay moa izy mila zao. Dia ozy meva raha mba fantatra zareo ianao io tsy mba misotro rano mihitsy efa 10 taona mahery. Raha ny vola rangatia tatia mba mihinana zany jus de fruit. Ny fiainana efa mangidy ihany. Dia ahoana dia tsy ataoko mamimamy ve? Voilà, zay nge io affaire io e. Ianao no manana pouvoir amin'ny fiainanao fa io zany arakaraka basculenao zany zanakiza ianao. Dia ianao orienté amin'ny tany. Ianao mino tenin'ny scientifique zay tsy ananan'ny zareo preuve akory. Bing bang. Avy tany amin'ny gorille ondy. Maninona zareo mpiteny an'izany ary tsy mihinana banane foana? Ah oui, j'aimerais bien voir ça. Avy tany amin'ny gorille. Satria mantsy zao, na dia efa converti mantsy ianao mbola tsy adino ihany le vary na tonga eto en France. Donc ianao zany raha vany amin'ny gorille zany tsy ho adininao ihany le banane. Ianao nahita reo scientifique mpividy banane. Bref, zay zany le anamboarana saintsika zany e. Fa ao aminao tiako fantatrao androany misy hery eo. Voateraka ianao efa équipé de tout genre de puissance ny olona anankiray.
Zay mahatonga olona sasany na dia tsy mivavaka aza lasa milliardaire izy satria manino mahalala ny fomba ny fanjakany lanitra izy dia manina hoe za tsy tiako mahantra dia manino automatika le olona manan-karena. C'est aussi simple que ça. Za tsy tiako entoren'olona hypocrite automatique le olona anankiray paf olona tena véritable ami vonona hiady ho azy mandramaty. C'est ça. Ahoana compliqué be zany. Ezekiel avy test ndray mandeha dia niady dia na zay olona ananao tonga dia nitsoaka. Voilà, inona mahatonga an'izany? Colère, puissance de la colère. Donc misy hery amin'ilay colère. Rehefa miakatra feo an'Andriamanitra zany. Hitanareo Jesosy namaky tsena. Izy namaky an'ilay tsena inge tsy avec douceur avec colère dia manino na le miaramila tsy sananambotra anazy. Oui, test izy. Même le miaramila tsy sananambotra anazy. Dia jerevinareo tamin'izay momon Pierre momon samborona iny. Pierre nitaky dia ataky an'ilay izy sananambotra Pierre. Fa Jesosy indray ny samborona ka izy tsy tezitra. Ben oui. Betsaka zavatra azo lazaina amin'izany. Raha atao thème ty amin'ny taona ho avy io tsy vita tiana dia tapitra ny taona 2026. Hoe misy hery ao aminao. Fitiavana ohatra. Misy hery ao. Hitanareo le reny miteraka reny. Reny miteraka ny vonina ho faty. Lasa tsy matahotra maty izy hiaro ny zanany. Fa ataovy tsy en danger nge ny zanany. Matahotra maty io. Hitanareo le akoho reny. Efa enao nge takely. Misy hery amin'ilay fitiavana zany. Maintenant amin'izay ho antsika zanak'Andriamanitra mantsy inona le blocage zany satria ringana ny oloko no tsy fahalalany dia maneno vakio tsara io Osée 4:6 io. Au fait ty zavatra zavaiko anareo ty zavatra anankiray nanalan'ny fiainako nanovan'ny fiainako tamin'ny 2012 no entiko aminareo 4 verset na tonga Shai fiainana dikan'izany amin'ny teny hébreu ny aina partir an'izany. Za le menamenatra tsy miteny satria à chaque fois misy olona miteny dia eny tompoko nananao tompoko ahoana ianao. Ianao namonjy non toeriko ianao ka rehefa tsy miady amin'ny baiboly ianao quiconque toeriko ianao ary lasa fahavaloko ianao. Point final ianao. Tsy ianao andeha hamonjy ana hitondrana amin'ny fiainana mandrakizay. Jesosy nitondra ana. Donc Jesosy rehefa miteny hoe mankalanty halako io. Et puis amin'izay tonga ny chrétien hoe fa manina ianao miresaka ohatran'izao fa Jesosy ihany manana droit miteny an'izany. Fa nga tsy niteny izy hoe zay minoanao asa ataoko. Comment Dieu parle, c'est comme ça que je parle. Point final. Ringana ny oloko no tsy fahalalana. Ino tsy fantatrao ianao misy hery, tsy fantatrao ianao manan-karena, tsy fantatrao ianao même io faiblesse-nao aza misy puissance ao. Il y a un temps pour tous ny baiboly. Misy moment miteny, misy moment mangina. Afaka asianao rehefa moment hoe mangina. Satria Jesosy nanao an'izany. Noentiny izy tamin'ny abattoir izy ohatra ny agneau anankiray tsy niteny mihitsy. Fa tsy midika ianao rehefa tsy miteny tsy hoe tsy sa ianao zay. Efa noentiko amintsika ny fampianarana tamin'ny Gen Z. Rehefa miady rangatia miady tsisy an'izany la paix zany. Rehefa miady invoque ton Dieu l'éternel des armées. Rehefa anatin'ny paix ianao invoqueo ny Andriamanitra Dieu de la paix. Fa rehefa momony niady ahoana mo tompo arovy tompo zao miadivy ianao aongano président io rehefa tsy faly ianao avoay ny fatezeranao izy ny ihany ny ongana vitan'ny gendarme nitazona atezerany zareo. C'est ça la puissance rehefa jerevinareo amin'izay zay mantsy noentiko tamin'iny nisy nivavaka tamin'ny Jesosy ve zareo nanongana TGV. Ça les puissance d'une colère an'zareo tsisy jiro fotsiny tsisy rano. Niongana ngabe masoandro le karatéka. En fait firy amin'ny dany moa izy. Hitanao nisy gendarme nisy miaramila tsy natazona ny Gen Z par colère.
dia manina antsika mpivavaka amin'izay tsy tezitra amin'ny zavatra anankiray atao hoe injustice. Zay hoe mahatonga zany mijoro hoe efa notiko taminareo ny fampianarana hoe tellement miteniteny foana ny mpitory Marie izy moa le anankiray miteny hoe za Jesosy izy moa izy iny tsaratsara olona ratsiratsy mbola za bogosy noho iny na oui ça se voit pas zangapangala somby bref hitanareo tellement mety raha voko ny teny alors que Bible lava avy any amin'ny kung fu any hoentiny mitory baiboly hitanao desitra dia nanatona pasteur enao malala vérité oa isika malala iza gasy samy joro manoatra religion à Madagascar desitra voilà puissance ny colère ko efa teneniko nareo natoy izao anazy zao puissance ny atezerako amin'ny fahantrana mampanakarena ana ahoana zany donc parfois entre parenthèses sika sambritsika idanareo misy pasteur zay zany bisibisika izy dia ahoana velona ve izy io za tsy tonona anarina hoe inona le velona donc ataratsika mba hibisibisika androany donc parfois tsy ilaina ny Jesosy fa juste tezitra fotsiny ahoana hazonareo maintenant inona am'izay ny tena intervention de Jésus amin'ny fiainan'olona tantarafo zany raha ohatra ka ny olona tsy mivavaka aza Pierre Bleu zao nga chrétien tsy izy multimilliardaire ahoana tsy azony mpivavaka zany inona zao ianaranao tonga ty mianatra inona tanao misy puissance ny école fa misy puissance ny des écoles ko tanao za zao tsy formé quoi à quiconque lasa mpampianatra tanao misy puissance ny des écoles koa la izy fa misy puissance ny école ahoana sao dia verinareo fa zany ny eno kabaron'ny mpanao politika sa zareo ny tokony ny enoa ringana atsika satria manina tsy malala mon peuple est détruit dia jerevonareo zao hoe tsika mianakavy nandalo an'izany tsy nalala iza ny namanao iza ny modelinao Beyoncé ve ho hitanao zany rehefa dimy ny zanakanao divorcé tonga saina ianao fa Beyoncé ve sa iza satria ringana ny oloko noho tsy fahalalany ringana nefa aminazy misy talenta maintenant mba tiako fantatra Job ve nandalo université ve Michael Jackson ve nandalo université sa le talenta nampiasainy zazana manoratra tsy fantako za mampianatra anao satria Andriamanitra miteny faute de connaissance izy ny mapodika fa tsy ny faute na diplôme ahoana zany Léontine inona ny diplôme anao zavatra alainareo 50 taona miasa afaka omen'Andriamanitra nareo 3 ans il a prouvé ça dans ma vie ahoana zany zo 30 taona zo taty niasa za tsy miasa ahoana zany Léontine nareo zao diplômé be tsy mbola zany mampianatra nareo fiainana puissance tany tadiavinareo matory mahazo anio za hividy tany 300 hectares d'ailleurs vidy tany aty andafy nareo mieritreritra hoe nde hiasa be dia matinasa ina moa
boulot, dodo, métro sy ny tariny. Ny fiainako tsy lailay hoe te hifo amin'ny fo. Naona, tsy ho azoko 300 hectares. 300 hectares. Raha miaraka amin'ny tompo anga faible. Misy hery aho. Dia nareo zao diplômé, lany herinareo, inona ataon'ny fanjakana aminareo? Déchet fiantsoana an'izany, mena retraite. Maintenant amizay, aiza le vola be nangonana nandritra ny 30 taona niasa. Ringana ny oloko no tsy fahalalana. Maintenant amizay tansamena amizay manodikodina ny derrière ny fotsiny millionnaire. Viavo sy là. Manao ventilatereuse des millionnaires. Tsy talenta ny ampiasainy. Bon, zany moa misy resaka anay ty ambadika ty hoe miady. Miady contre ny tena dio. Qui fait na ringana ny oloko no tsy ringana ny oloko izy no tsy fahalalana. Dinio nge fiainanao e. Dinio ny fiainanareo. Misy hery ao aminao na dia mbola tsy nivavaka aza. Dia rehefa nivavaka amin'izay be style be ny Andriamanitra tomponay indray, Andriamanitra fantatray mahery zay atao anatinay. Avoay are. Avoay le hery ao anatinao jerena. Tant que tout le monde afaka manatonanao, alika fiatsonanao zay. Tant que tout le monde sans gêne manatonanao, ça veut dire non sans valeur. Satria ny fanahy mifankalala ozia. Mpanompo sampy malala mpanompo sampy. Ahoana moa tsy alalana hoe vazaha sinoa. Sinoa zao vao hita izy tonga dia fantatra hoe kely maso ty. Ahoana moa africain tsy fantatra. Fantatra vao hita. Donc fanange malala fanahy. Matoa ianao matahotra. Ça veut dire contraire ny fanahiko ato ny aminao. C'est aussi simple que ça. Maninona za tsy matahotra anao ary? Maninona ianao mihésiter manatona anahy? Ça veut dire misy zavatra tsy dia laninao aty aminahy aty ka. Dia rehefa avy eo moa tellement ianao fa boriko jenjana ny lohanao sy ny tariny tsy hainao koa hoe inona zavatra mahatonga ianao hoe manakatsakana anao. Donc fantatrao ny Andriamanitra ao. Tenez ny famarinana ary. La vérité. Juste la vérité. Donc ringana ny olona anankiray. Zay. Donc mitezera anareo. Ah oui, mitezera anareo. Tezera anareo. Hery io. Manana haine anankiray. Zay haine tsy tian'Andriamanitra, mitovy an'Andriamanitra. Dia ho hitanao fa Genèse 26 ho tanteraka aminao hoe faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dia ho hitanao zany rehefa hiresaka ianao ohatran'ny Jesosy miresaka. Dia ho hitanao fa azo hery ianao latsan'ny fanahy masina. Satria manino en diapason amin'ny fréquence ny lanitra ny olona anankiray. Zay nge mahatonga ny olona tsy mivavaka be da be mampiasa système ny royaume de Dieu. Fa ny olona miditra l'église indray fatifatina religion pesen'jareo io tompo ihany io e. Ai. Ndahoariko. Raha za mitsiriritry. Et puis hoe rehefa resana rahabola. Non, io ny tompo famonjeny. Maninona ianao miasa ary jusqu'à vendredi raha tsisy rahabola le fiainana. Ah là là, ça y est. Verset. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Soit ou la nakray tsy malala zany, soit ou la nakray mandeha l'église izy fa dans l'erreur.
zay zany mahatonga io hery io tsy mivoaka, zay mahatonga io puissance io tsy canaliser. Raha manana finoana ianao nga mila mitady asa. Ahoana moa izy dina iny? Tu cherches un travail aux izy mantsy pardon, za ve mitady asa? Ny asa mitady anao fa za tsy mitady asa. Pardon, pardon, za ve ndeha anao asanao ndeha tady asa? Za ve ndeha asanao ndeha tady vola sa vola ny tokony mitady aho? Tokony misy zatra tsy normal. Bon, bref tsy azon'olo izy tamin'izany satria izy voilà tsy fantany momba resaka baiboly zany. Fa au fait izy fotsiny zany gaga hoe dans quel domaine tadiavanao asa hozy izy? Fa tsy fantako langagenao. Tady asa ahoana? Nareo zao teo millionnaire. Za anao asan'Andriamanitra no tiako. Donc za tsy mitady asa. Dia imaginenareo efa tantarako anareo iny fa ho an'izay tsy malala. Firy taona natory ambony tany teto en France? Firy taona moa izy iny? Ay moa hianja tonga zao nahitana natory ambony tany. Or que za mitory herin'Andriamanitra fa za tsy nanova message hoe ay sarotra manan-karena miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. J'ai jamais ondulé ny parole de Dieu tel qu'il est écrit. Zay ny resako na dia za mahatra fa Andriamanitra tompoko manan-karena. Firy taona ziny? Eny taona raha angaty za tonga teto en France natory ambony tany aho. Carton lafim-pandrinako. Et puis za zany rehefa converti zany resahan'olona enonga amin'ny tsy andeha tady asa. Pardon. Misy verset nge miteny an'izao hoe aza mikatsaka ny reny ianao fa ny renao any an-danitra le jour izy midécider asandany ny fiainanao mais voici. Ao zo io mahita masoariny zany. Zo mahita an'izany miracle zany. Tsy mitady asa. Raha tsy voahozona ndeha tady asako. Au fait maniko ny avenir anareo. Jerevanareo tsara ty. Management. Tsy haiko akory ino zany. Ino moa zany asa zany? Oh là là, ay ty ana-karena koa ty iray ty. Ay jerevanareo. Tantarako anareo ina zatra hitranga amin'ny avenir anareo. Mifoha maraina anareo mijanona midi misakafo 14h 15h zay jusqu'anareo antitra. À vous de choisir. Plus anao mahazo vola aty andafy aty. Misy calcul simple be aty. Mety efa fantapatatrao aty andafy. Tsy miasa ianao mahazo RSA. Mahazo 1100 € io. Eo angamba izy zay. Miasa ianao mahazo 1400. Esorany impôt dia eo amin'ny 1000 € ny sisa tavela. Aizany mahafinaritra. Tsy aloha tsy miasa. Mahafinaritra andafy aty. Ahoana azonao aty andafy inge ohatran'izany. Miasa be zao ianao mandray 5000 € par mois. Plus ianao ilain'ny fanjakana iny. Dia ohatrinona zany volanety zany miaraka amin'ny charge zany pianao. Raha 5000 € zany tsy haiko firy. Tsy miasa indray ianao tsy hakana impôt fa mandray vola. Itanao fanadalana. Mahafinaritra ange ty andafy aty. Donc nareo zany andeha hifoha maraina. Antan'io tontonareo mahalala an'izany tsara. Mifoha maraina mody ariva. Donc mahazo karama ianao payena les charges. Donc boucle manao an'izao izy mandramaty. Moi j'aime pas. Za tiako matoritory. Tiako ny ana le vola manatona. Jesosy mantsy niteny an'izao. Roa io tendrombohatra io izy izy. Dia mitsoaka lavitra io izy izy. Donc azo atsoina zany le tendrombohatra hoe montagne viens.
donc rehefa niteny amin'ny montagne izy afaka resahako koa argent vient dia le vola mitady anao rehefa avy eo zay nge le erreur e c'est ça l'erreur ianao zany mieritreritra diplômé be dia ho azo vola ho hitanao rehefa retraite tu vas expérimenter natao hoe l'esclavage moderne io fatifatina taratasy io ny mibaiko anao alors que ianao manana fiainana c'est ça l'esclavage moderne tompoko zany hoe ny sorony zareo zany ny africain rehetrarehetra zany takataka dia rehefa avy eo ampidirao daholo na ny fotsy na ny mainty voilà ahoana zany za matetika manontany any fenosoa aizany tianao miasa amin'olona sa mampiasa olona donc dans l'erreur le olona avinge zo voilà ty zao zo petrany zo ohatra petrarika voilà aizany tianao miteny fotsiny ve sa ianao le andeha comme ça gauche à droite selon ny tenin'le olona raha ray aman-dreninao le izy raha basoa raha ba tsara fa ianao andova voilà zay tiany zareo atao mandana ary dia tonga ianao satria manino tsy sy anykoanina fa ay zany Andriamanitra ao non seulement mbola lavitra be zany Andriamanitra resahana zany satria mbola tsy tamaso tsy dia fantatrao izy aiza le hery eo aminao aiza le atezerana hoe tsy tiako abaikon'olona j'aime pas ça zany asa atao maifem taona ray tsy nahaitsy miala naka expérience inona ny alako tao andeha nokatra radio hoadray andeha nokatra radio donc za zany mentalitéko depuis za tsy mandeha miasa amin'olona fa formation andeha iasako amin'olona za raha andeha iasa amin'ny matv anokatra télé zay juste tiako jerena hoe comment ça fonctionne raha andeha iasa amin'ny radio efa près zay ny radio atao anaty foko juste dématérialisation fotsiny andrasako ara-panahy fa za jamais andeha iasa amin'olona ka hijanonao mandramaty jusqu'à retraite donc je connais zany numéro 1 number 1 aloha za teny rosia aiza ianao lalao za mila miteny rosia fa tsy anyreto le langazo mila miteny rosiana donc deuxièmement zany iny je suis dans l'erreur vidinareo lafo ty enseignement ty mahinonareo satria moa tsy nareo tsy manana excuse amin'ny 2026 nareo tsy manana excuse devant Dieu hoe tsy nalala zay na dia olona anankiray tsy mivavaka aza misy hero peut-être ianao tsy mahita an'izany peut-être jereo vous êtes zay dia fanatsy ny ozongozona ny président tao amin'ny avoloha desitra ny vahoaka misy ina moa zany misy certaines vidéo hita tamin'ny YouTube aza misy opa vararaka misy certaines hoe tellement efa tezitra zay te hianatra fa zanaka zareo mianatra any andafy zay te hisotro rano meo rano jirama fa zay mianatra amin'ny labozia tsy izy niongana et puis nareo mila ay ny tompo ihany io fa nga Jesosy ny teny hoe jerevo izy apetrako aminareo nomeko anareo ny fahefana tanteraka ny anaty eo amin'ny lakroa donc zange ny responsable ny fiainako fa inona mavoantsika zany tsy ampy fahalalana dans l'erreur misy olona tanty andafo zay moa tsisy toerana nipetrahana izy dia mipetraka amin'ny namany nazy bourse moa izy iny nazy bourse moa le tsy haiko na préétudiance non le nakiray ka dia ozy rehefa avy eo
Ianao tsy mahofatritra tsy vita mandofa trano. Na ny sakafonao za tsy voalohanao, ino indray ny ataony, sipa indray ny ataony. Ataovy be voky eo fa miampy ny sarzanao. Hitanao manque connaissance le olona. Na ny fiainana za tsy tafavoaka andeha amelona olon-kafa indray. Dans l'erreur. Fa hoana? Ianao za tsy vita mandofa trano. Dans l'erreur. Tsy ampy fahalalana le olona. Ahoana moa ny fiainako efa mavezatra et puis aka olona anankiray koa miamavezatra émotionnellement, sentimentalement. Na ny fiainako aza tsy tafavoaka. Manque de connaissance. Satria olona anankiray avy amin'ny point A zany izy. Manana but zany izy andeha point B. De atongavana eto misy problème. De mirésoudre an'le problème izy fa tsy fantany tonga amin'ny point B quadrupler les problèmes satria tsy ampy fahalalana le olona miezaka i-avancer izy. Fa tsy araka fomba n'Andriamanitra le izy. De ça devient joug étranger ozy ny Baiboly. Andramo e! Za efa nigote an'izany. Nanala n'ity problème ty. Za zany tamin'izany nisy tromba. Tamin'izany nisy kalan'ora zany. Nieritreritra hoe hopaiko ty zavatra ty de mitsoka izy. Effectivement nitsoka le devoly. Mody nialan'ala izy. Zay ary fa bandy azy satria tamin'izany champion de Madagascar tamin'ny karaté. Ay kay taty aoriana tsy fantako le za miteny ratsy ty. Zany hoe hopaiko zany le tromba zany rehefa mivoaka. Andrianam-pony merina dadabenao io. Zanga tian'io. Oui. De raha na ny tompo fa nidina tamin'ny fiainako Jesosy nanalana tamin'ny zavavirado. Alléluia. Zatra tsy fantako to zaza ny miezaka male problème satria tsy mino mantsy. Satria tsy mino n'Andriamanitra. Até 100%. Donc, ay, vao mivoaka izy tonga de hopaiko le fanahy zany. De mody mitsoka izy. Ay, za fa hoentina ny Tanjombato no tsy tadidiko akory ny elako ny tranoko fa tany ny Tanjombato vao tonga saina. Fa hoana? Hitanao, miezaka mama problème à ma façon. Fa tsy fantako le zavatra vao may ny ampy, vao may izy ny fikitra. Zavatra tsy nahazo anahy taloha, vao may nahazo anahy. C'est sangy ny olona anankiray miavancer amin'ny fiainana ny riavako amin'ny tompo e. Satria maniny, ringana ny oloko no tsy ampy fahalalana. Mieritreritra izy manana connaissance, fa tsy fantany le connaissance ny mena anazy ny façonneny télé sy tatatatata sy ny razambeany. Donc ringana ny oloko. Dans l'erreur izy. Mieritreritra izy fa mahazo. Fandraso. Ny ereranao vidinao lafo rehefa niteraka ianao. De ny sarabady amin'izay velominao mandramaty ny zanakao. Pourquoi? Parce que ianao dans l'erreur, ianao tsy azo tenenina, ianao tsy mahalala, fa mitonantonana ohatran'ny olona rehetra. Na mandeha l'église ianao, dans l'erreur ianao. Ianao mieritreritra rehefa mahita asa. De raha na ny tompo fa namindra fo be fitiavana le Jesosy. D'accord, tsy manino. Ary les collègues-nao musulmans ny évoquer Jésus sa juste nametraka CV fotsiny. Zay zany mba tiako fatarina zany. Antako chrétien miditra mpiangono hoe nomeny tompo ase. Maintenant collègue-nao jentilisa rongany malala ny tompo. Manino izy mbola mibaiko anao, manino izy mbola miara-miasa aminao, or izy tsy mandeha l'église akory. Satria manino, le olona dans l'erreur. Tenin'Andriamanitra tsy discutable. Soit ianao manaraka, soit tu vas payer le prix. Tsisy an'izany hoe juste resako anareo vite fait zany, resaka ny aty en privé zany. Nareo zany miteny hoe Andriamanitra mamela iloka. D'accord, mamela iloka izy mamindra fo. Fa iza ipaye zavatra anankiray ny tsahanao. Zay ngina tonga Jesosy.
nanota damaseva. Donc io voahozina ny tany, voahozina ny taranak'olombelona. Izy am'izay anala zavatra voahitsaka bafoe zany. Tonga Jesosy tamin'izay naninona payer le prix tamin'ny la croix le izy à partir an'iny zany vitany réconciliation zany amin'ny tany sy ny lanitra amin'ny taranak'olombelona. De zay mba tonga hoe Jesosy am'izay miteny an'izao, zay mino aho izy atao batisa ny hovonjena, fa zay tsy mino izy efa voameloka ary efa voatsara satria manino tsy sy ny vidiny fahotany sy ny fahotany razambeny zany. Azonareo tsara. Maintenant am'izay ho an'olona anankiray nandray an'i Jesosy am'izay moa hiditra manque de connaissance sy l'erreur. Qui va payer an'io? Dieu est juste, Dieu est droit. Iza ipaye zanaka nateraka anao dans l'erreur satria maninona ray aman-dreninao ny teny hoe aza mandeha boaty ianao fa sao dia be vokana. Efa avy eo anao nijangajanga tany paf teraka tamin'izay iza ipaye anazy. Jesosy efa mipetraka amin'ny seza fiandrianana ve ampidinina dia hoe fantsihana deuxième fois. Iza andohan'ilay adalanao. Dinio tsara le izy. Iza andohan'io Osée 4:6 io. Teneniko anao iza andohanazy. Enao sy ny taranakao. Vakeo tsara io. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Nana tompoko ny taranako, ny zanako, aiza zanako, tsisy zanako io. Nana tsy tiako ho tonga amin'io. Donc za mipetraka tsara. Fantariko ny momba an'Andriamanitra. Oui, dinionareo tsara nge zany. Tompo pardon, dinio tsara. Andriamanitra nge manome pardon e. Fa iza payeny adalanao. Iza. Ahoana? Alléluia. Dinionareo nge zany e. Iza ny andoha ny adalanao. Enao tsy maintsy misubira ny conséquence de tes actes. Tianao na tsy tianao zany. Na tianao na tsy tianao. Exemple tsotra mazava be ny nomeko ny hoe miteraka olona anankiray. Na zany nge zay lehilahy mbola manana avantage miteraka iny io ny zanakao lasa. Fa nareo vehivavy mandiny tena zay anatra omeko amin'ny vehivavy ato amin'ny eglizy. Nareo nge ny tena misubira ny fiainana fa tsy zay lehilahy. Lehilahy nge miresta ina mo fiteny olona Madagasikara zay. Bandy nge mijanona bandy foana e. Bandi foana io. Fa ianao vehivavy ho hitakeo trotrotrotro zaza anankitelo. Iza andohan'io. Tompo mamelany ny eloko. Ba ianao nge ny avelany ny eloko e. Fa iza andoha ny adalanao. Enao tu vas subir les conséquences de tes actes. Satria manino tsy malala enao. Soit enao dans l'erreur. Zay zany conséquence ny erreur sy ny manque de connaissance. Jean 3:8-32. Dareo fa zavatra verset fa noentiko izy ty. Fa juste hoe fara-parantondra. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lesaka tamin'ny feno soa moa zany ndray mandeha zay hoe qu'est-ce que la vérité hoe ny marina. D'accord oa ino nareo tsara ty marina. Jesosy zanak'Andriamanitra ny fantsirana teo amin'ny hazo fijaliana tsangana tamin'ny andro fahatelo ary mipetraka kavanany ray. La vérité zany e. Mafaka nareo ve zany? Ahoana afaka ianao am'zany? Donc qu'est-ce que la vérité? Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra voasoratra amin'ny baiboly zany la vérité zany tsy zany zo. Afaka ianao am'zany. Afaka ve zo malala an'izany? Donc inona zany ny famarinana? C'est quoi la vérité? Inona ny atao hoe fitiavana?
satria mantsy raha fitiavana zany Andriamanitra fa maninona nataony tsy fihinana ny zanany latokana teo amin'ny lakroa hafa zany fitiavana zany zanako tiako jamais ny zanako ataoko sorona ho anao koa jinonako ahoana zany zanako ve ataoko sorona ho anareo ve non fitiavako hafa donc fitiavan'Andriamanitra zany mbola mila questionner izy inona moa fitiavanao tompo qu'est-ce que la vérité nareo zao maino an'izany zao resahako zany mandinika nareo ohatrany marina izy zany ohatrany soit ianao mandinika marina zany fiza miteny anao fa afaka amin'izany teniko zany ianao hoe na dia miteny hoe misy hery ao anatinao ho hitako eo rapitso hoe satria ianao miteny hoe amen marina zany on va voir afaka haimoary raha naraka an' Jesosy ianao raha tsy hanaraka an' Jesosy soana miova ny fiainanao satria mantsy za fa niteny teo ampirahantsika le izy fa donc zany tsy mila Jesosy re tsy nivavaka zany manan-karena ry zalahy tsy maheno anganao be dabe ny olona tsy mivavaka manan-karena be dabe ny olona tsy mivavaka sambatra satria manino mampiasa le hery mantinao amin'ny anjaranao am'izay maino an'izany hoe raha marina ry zany ozy ianao ho hitakeo raha pitso hoe satria mantsy za ty ametraka fanontaniana inona moa ny famarinana satria za maheno toriteny za maheno tenin'Andriamanitra fa manina ny fiainako tsy miova fa manina zay fanaoko ihany mbola fanaoko satria za manque si dans l'erreur en fait za tsy afaka manohatra zavatra atao aminato donc la vérité zany inona zany c'est une puissance io toute chose acceptenao zany raha za zany miteny hoe mesa be anao dia ho ana-karena marina zany zay anao miteny zay marina zay mihitsy ny problème qu'est-ce qui me dit que tu comprends vraiment comme il le faut natao hoe la vérité raha valimananga tsy nazo famonaniana mino fotsiny ihany ianao dia ho lasa président oui la vérité dia ninono l'izy bon tsy haiko moa nanonono zany tsy izy ihany voaongana donc ianao zany resana zany mesa mafy ianao dia ho ana-karena oui marina zany fa rehefa izy migaranao io rehefa lasa patao ianao tsy miongana qu'est-ce que la vérité Jesosy zanak'Andriamanitra zay nandray azo izy dia mena famonjena d'accord dia ina am'izay ny tenenin'olona nandray an' Jesosy zay atao anatiko mahery no zao tontolo zao d'accord tenin' Jesosy anga mijanona am'izany zay mino aho izy anao asa taoko la vérité zany sa lainga aminao zany efa lainga satria ianao tsy mitory teny donc qu'est-ce que tu comprends ny atao hoe vérité ça c'est encore source en étude hafa zany tsy tomponao ve le maty ho anao ihany le ny fantsihana le ny rorana ny teny hoe mankalany président tsy efa omeko mipiro be dia be zany verset zany eto nareo ny manipule nouveau ino izy iny dirigeant nareo ataony tohatra fiakarana ozy ny tomponao le maty teo amin'ny Golgotha dia rehefa avy eo anao mbola mitonantonana chaque fifidianana président hoe hay anova io président milay fanovany fiainako ohatray donc rehefa misy zavatra tianao zany miasa tenin'ny Jesosy rehefa misy zavatra araka sitraponao hay tsy miasa tenin'ny Jesosy maintenant izy inona ary ny tena marina amin'ny baiboly ary c'est ça qui est problème an'io hoe ça veut dire tsy canaliser ny force anao zay tsy concentré amin'ny zavatra anankiray ilay izy
d'ailleurs tsy hainao koriza Jesosy ny tena marina fa zay metimety aminao, zay metimety amin'ny sitraponao, c'est ça ta vérité. Efa misy olona miteny hoe ianao mpanompo sampy, zay mino azy natao batisa no vonjena za mandeha l'église dia miasa le verset. Fa rehefa misy olona ndray mamoaka hoe zay mino aho ozy ny tompo, anao asa taoko, zay mahatonga ana tsy mitady asany fa za manan-karena anonareo. Tapako ty lohako ty raha mentalité nareo azo zany tany 300 hectares zany, à moins que vous changez. Fa ny ana tsy lopolopo comme ça, alléluia. Fa hitanareo fa mipoka zany. Ary zay nofonofonao efa noentiko le fampianarana, ce que ton cœur désire ataovy délicinao l'éternel ozy ny baiboly, ce que ton cœur désire. Zaza zao tsy nalala hoe nofonofony meva be anao zany food truck zany, za nge tsy nalala an'izany. Poka fitaly le food truck. Tu sais que j'ai rêvé ça depuis. Ah bon, je savais même pas, mais l'éternel sait. Ahoana? Donc vérité inona zany? Toute parole de Dieu tsisy ahilakilaka io. Tenin'Andriamanitra Genèse amin'ny Apocalypse tsisy ahilakilaka zany io. C'est ça la vérité. Za zao amin'olona fiangonana nato, anisan'ny tena spécialitéko maminany zany. Maminany, miteny zavatra ho avy. Anisan'ny spécialitéko zany mamaky eritreritra n'olona eo amin'ny fasoko eo. Anisan'ny spécialitéko mamaky mason'olona. Za manana don mihaino tonation anao amin'ny téléphone-ny a Madagasikara naiza fantako caractère anao, tsy mila miprésenter eo alohako eo ianao. Dia za matsany zareo amin'izay, raha zay ny don mpitarika anareo, aiza ny faminanianareo. Nareo tokony findrany fanahavatia dia nareo juste hoe mihaino olona amin'ny téléphone dia ay toetranao dia zao. Donc ne viens pas avec vos baratins de vent. Masonao fotsiny vakiko. Azadino, fana me comprendre, fana. Pour ne pas dire autre chose, za mahafantatra za ohatry il suffit mipointe eo ianao. Fa zavatra anankiray tsy hitako aloha tamin'ny halavan'ny Ezekiel. Izy zany rehefa niresaka zany, atao rehetra aty ambany le téléphone dia fanina tamin'ny eny, ay lavabe ty olo ty. Rehefa nakanazy tamin'ny Charles de Gaulle tamin'ny eny jery olo ohatran'izao, pointe avy any, ay ve fo kely izy ty, ohatra antsika eny za mantsy any miva. Indray aloha tsy hitako iny. Zay zany miandro lalava, voaka avy any. Ary to mitovy antsika roa eny izy zany. Ay hoe le caméra tourne aty ambadiky. Tourne aty ambady. Donc zay fanahy mikorina atao amiko anie, tokony mikorina amin'ny fiangonana. Ny olona tokony gaga mahita anareo maminany. Ny olona tokony gaga miteny anareo zavatra ho avy rapitso. 14 ans, zay ny resako anareo. Vous êtes capable de dire, de produire zavatra ho avy 14 ans, 2025 zao. De 14 ans. 2039 zany tokony hitanareo. C'est ça le don de l'esprit. Fa nga tsy mahery zay ao anatinao. Nareo zay mahatonga za sarotra azo be rehefa mikontakta anahy. Rien que tonation anao fantatra liza. Misy don be da be io anaty Bible io, mila expérimentena dia mila ahoana mahapossible an'izany nateraky indray. Mba fantanareo hoe misy madama zay na Madagasikara tany,
8 mois à l'avant izy efa niteneniko anareo hoe un an à l'avant ana lala hoe raha valomanana iongana dia misy madama zay hitako tamin'ny YouTube tao hoe 8 mois à l'avance nanome daty 25 septembre misy rotaka eto Madagasikara mpianatra le izy dia nanome daty le madama hoe amin'izao octobre miongana TGV. Comment c'est possible hoe avec précision le izy 8 mois à l'avant alors que le olona tsy mandeha miresaka amin'ny ZNZ tamin'izany moa mbola tsy fantatra akory ZNZ fa mpianatra fotsiny ozy izy 25 septembre ozy izy misy rotaka amin'ny tany sy ny firenena dia tsy tadidiko moa daty nampitsoakany présidentsika iny fa maninona voatonona le daty asan'ny fanahy manao an'izany. Tu peux voir ce que les autres ne verront jamais de toute leur vie. Donc ianao malala izy ny mpamosavy izy tsy mpamosavy. C'est ça la vérité. Za zao te hitanareo maminana, za zao te hita fiainanareo hoe gagan'ny olona hoe pa zao zatra ho avy rapitso amin'izy amin'ny fiainanao. Manino? Satria anao manao an'ity. Fa hoana lalanao anazy? Zay fotsiny e. Et puis gaga le olona miverina hoe fa dia nahoana. Zay nge te hitan'izany amin'ny fiainanareo e. Za te hahita amin'ny fiainanareo vao mijery sary comme ça vao vakinareo le toetran'le olona. Ahoana? Oviana zany tonga aminareo. Mais va moa gaga mihitsy hoe fa ahoana lalanao ty. Mais comment tu vois aux yeux? Ben je vois, c'est tout. Vérité zany resako anareo zany de quoi je suis capable amin'ny monde spirituel, de quoi vous êtes capable. Nareo mafantatra irany rabosa tsy kisitomany inona teneniny rehefa izy olona niny rehefa maty andray andro any ozy izy inona teneniny ny fanahiko mitoetra amilao ozy izy rehefa mikoazikozy any lahy le olona za zay tia ny resahana tia ny kozina amin'izany ozy izy satria manino io fanahy io azo afindra. Tanko nareo tsy mahita zavatra hitako problème nareo. Oui. Vérité zany resahako zany. C'est comme ça l'esprit fonctionne. Ahoana? Le jour nareo mahita vao mivoaka sarin'olona anankiray comme ça hainareo mamaky anazy caractère vao mihaino le olona amin'ny téléphone à distance ihany hainareo ny caractère sy ny mombamomba anazy. Ahoana? Tsy ohatran'izany nyanja vao niresaka taminao dia meko anao ny paozinao. Tsy ohatran'izany feno soa. 4 mois l'avant. Tsy ohatran'izany zo 3 ans l'avant fa hitako ianao. Ary Ezekely ihany tsy hitako. Ianao mba manao vatalon Ezekely fa ary zo tsy hitako mihitsy. Zo 3 ans l'avant hitako. Ianja vao ny téléphone tonga dia zao ny paozinao zao ny paozinao ohatran'izao ny volonao tatatata feno soa zany moa mbola 4 mois l'avant tsy nieritreritra tsy nanofo mihitsy izy andeha en France efa tonga aty ny notification ny Facebook suggestion d'amis io izy io manina za malala an'izany zay ny takina aminareo don ohatran'izany. Hita io ka 14 ans. Vérité zany. Maintenant jerevinareo tsara. Est-ce que valable anaty fonareo ve zany zatra resahako zany? Valable? Ben prophétise ary. Amanaraka hiteny amin'ny teny tsy fantatra zo ny interpréter anazy. Mais oui. Raha rehefa anatsika zay zavatra vitako vitanareo. Zay zavatra hitako amin'ny tontolony tsy hita maso hitanareo. C'est comme ça io. Vérité zany. Ahoana? Maninona anareo amin'izay tsy miprophétiser parce que pour vous izy c'est pas vérité absolue. Indrisy. Voilà une connaissance, voilà erreur.
Maninona zaho mahitanareo avant l'heure ary. Mba fantatry ny mihaja za ty mahitanao matetika. Fa za tsy teny maninona zay fotsiny. Tontonao io 3 ans l'avant efa hitako. Antonio izy. Io 4 mois l'avant io fa fantako akaty. Donc izy zany vao ny contact avy tany Suisse tany. Mba tia manganareo dia za matsany mify na dia 3000 € ny billet-ny mila tonga aty à la faire izy. Fa ino moa mbola le ozona mibaby raha niteny ianao hoe jet privé fa za tsy andeha hélicoptère natao location hélicoptère zay satria manino efa hita tamin'ny faminaniana. Raha niteny izy hoe hélicoptère avy any Suisse mandeha ty naloa le hélicoptère location. Ka tsy maintsy tonga izy satria zay ny vision. Fa izy moa niteny hoe bien TGV donc tsy maninona zany fa mbola taranaka TGV. Ianao mpomba ny TGV nifidy anazy tany. C'est ça la vérité né. C'est ça la vérité. De quoi je suis capable tokony amin'ny toetra aminareo izy. Sa iandrana maty. Zay vao tanteraka irandrabosa. Zo antaniny ianao zay. Antaniny io zo ianao tena hita. Rehefa avy za tsy nahita. Zay ny vérité antsika aloha zay hatramin'izao. Bon, ina mahatonga le zavatra zany tsy canaliser zany tsy vao maîtriser zany io zavatra io Matthieu 6:33 zany. Cherchez premièrement le royaume et la justice. La justice zany efa tenenina mbienimbeny hoe fomba n'Andriamanitra natao hoe justice. Donc faut régler zany le manque de connaissance, faut régler zany le erreur zany, faut régler zany le soi-disant vérité ako izy lasa véritable vérité avy amin'Andriamanitra ampiarahanao amin'le justice le izy fomba n'Andriamanitra. Inona ary teneninanao? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Ahoana? Raha mipetraka io zavatra telo io, ahoana? Telo sa efatra izy io, ahoana? Donc les dons tsy fantako zany hatramin'iza voateraka zany ohatran'io. Tonga amin'ny conscience-ko le izy. Le justice. Donc ny fomba fanaoko zany fomba n'Andriamanitra. Qui peut résister amin'olona anankiray manana finoana? Ahoana? 300 hectares efa anaty posiko zany. Piscineko ataoko 1 hectare dia manao surf rehefa avy ao. Ataoko terrain de foot 1 hectare. Terrain de foot moa fa 1 hectare? Ataoko terrain de tennis ao. Juste fotsiny nareo rehefa mamangana ary to misy toile d'araignée zany. Style fotsiny io ka. Juste pour prouver hoe marina io zatra nresako tamin'ny décembre 2025. Ny olona tsy mivavaka tompoko mahavita an'ireo. Mahavita manatanteraka nofinofy ny olona tsy mivavaka satria manino reny fampianarany lady reny hoentiny zareo ho tia anatanterahana ny nofinofiny sy ny désirany. Dia maninona amin'izay? Miasa ho an'izao tontolo izao le izy. Fa ianao miaraka amin'ny tompo mbola men'Andriamanitra zavatra plus grand. Un Jean 4:4 miteny an'izao petits enfants. Ianao tsy mila olon-dehibe akory. Ianao tsy mila expérimenter akory spirituel. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Arahanao fomba n'Andriamanitra dia ho hitanao fa hidobaka ny fananirainao zay any an-danitra. Zany zatra resahana aminao zany question moyen anankiray fotsiny hoe comment fonctionne io zavatra io? Justice, connaissance, véritable évangile nomenanao. Dia ho hitako eo
raha tsy gagan'olona ny fiainanao. Sahako manao pare, tapahako ty lohako ty raha tsy tanteraka aminao araka ny fonao zay tianao ho azo amin'ity fiainana ity. Dieu n'est pas un homme pour mentir ozy ny Baiboly. J'ai expérimenté moi-même reo zavatra reo. Io masainy say reo verset reo satria taloha mijaly tomany fitiavana fa tsy ampy fitiavana dia ho sambatra fa tsy manane, dia hiaina fa tsy miaina. Hitanareo Matthieu 5 tamin'ny lahady iny mitady. Oui, j'ai cherché partout. Tady resaka scientifique, tady resaka surnaturel. Comment aiza ny fiainana? Nangetahita ny kikika voageja, surtout mila fitiavana. Dia inona ny iraiko tamin'izany, iran'ny Claude François hoe je suis mal aimé. Fa un jour l'amour lui-même a décidé de frapper à mon cœur. Jésus-Christ. Tiako ianao. Raha tsy ny hafa ianao, tiako ianao, atsangako ianao mpanompoko. Tsy vita natsanganako mpanompoko ianao, atsoko rahalahako ianao mba amin'ny toerana misy anao. Voilà, Dieu a parlé de mon cœur. Quitte ta patrie. Tsy fantako akory za ty mangetahita teo aty andafy tika efa misy antso an'Andriamanitra. Zany eritreritra hoe andeha tady euro. Tonga taty tam'izay conversion, rencontre avec Dieu. Zary zany tadiavinao io aty aminah misy anazy. Arao fotsiny dia omeko anao zay tianao. Efa hitantsika iny. Fais l'Éternel le délice de ton cœur et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Reo nampijoroana io zavatra io verset meko anareo iny nanovan'ny fiainako. Io zavatra verset meko anareo io. Io 2012 zany resaka an'izany. Za mitatarana io nampijoro anahy. Fa maninona mijaly, fa maninona inona mahatonga ny fiainako ohatran'izao. Ohatray ty namako ty. La plupart du temps namako daholo nampiseho karazana dalàna rehetrarehetra reo. Izy nampifoka rongony anahy, namako. Izy nampanao sipa anahy, namako. Inona daholo zavatra hitako tamin'izao tontolo zao. Taiza nahitako film vetaveta zany, namako nijery hoe avy de jery film commando. Tonga teo iny ty zavatra hita ty. Namako nitondra anahy tamin'izany. Namako nampifoka sigara anahy, namako nampisotro toka anahy, namako rehetrarehetra. Et puis j'ai compris, et gloire soit rendue à Dieu tamin'ny 2012 hoe mila miova namana. Za tsy mila alika. Za tsy mila bandibandy jilamboto mitaingy tamboady. Non, fini. Nijaly maintenant misy olona anankiray maty ho aho teo amin'ny azo fijaliana. Inona mahatonga izy nikitika? Zavatra tadiavinao Ralph aty aminah. Fitiavana tadiavinao, tiako ianao ary fitiavana mandrabaka zay. Alléluia. Et puis les connaissances tonga hoe Seigneur, merci. Teo tamin'izay efa mpiry amin'ny tantaran'izany. Rehefa niditra fiangonana na dia namana mpino aza tsy ilaiko satria manino misy mpino spectateur voilà fitenenana anazy tsy vonina izy servira n'Andriamanitra. Fa Andriamanitra nge vonina ny servira olombelona nirorana mihitsy izy. Nanasa tongotro Pierre izy. Maintenant raha iny mpamonjy azy zany nanasa tongotro Pierre. Vu état misy anazy za tsy ampy fitiavana. Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Zay mahatonga anahy tsy nitady vola. Zay mahatonga anahy tsy nitady asa. Nazo connaissance fantako zay ataoko à partir de maintenant. C'est moi, zany maître de
décision sy ny soako fa tsisy manaiky influence nizaniza na dia fianakaviako aza. Zay navitako ny teny tamin'ny reniko tamin'izay. Anaraka ny Jesosy aho, fa raha contre ianao vitako manary anao satria manino efa maty aho. Velomina, efa very aho, hitandray. Donc toute personne contre doctrine lanitra vonona tsy valana amin'ny fiainanao. Je suis ton pire ennemi, ton pire cauchemar. Alléluia. Iteny aka. Donc erreur ny rectifieko. Tadidiko tsara tamin'izany nataoko ohatran'izao ty tanako ty hoe bon teo miloha nisy ny vonto mihitsy fa maninona io baiboly io noir sur blanc dia avadibadika alohanao tsy manaiky aho. Rehefa manasitrana ny tompo, manasitrana ny tompo tsisy docteur nasiko ty ny vonto mihitsy. Rehefa miteny agosy ny baiboly, agosy ny baiboly, tsisy an'izany hoe aka le izy mantsy zao. Non, voadariko eo ianao. Voilà, rectifier une erreur encore. Je lis la Bible comme il est écrit noir sur blanc. Point final. Vérité. Tsy meko fanahiniana maso ianao izy ny tenin'Andriamanitra fa esprit de puissance. Maintenant amizay na dia somary sahirana satria tsy nazatra zany ampiasa hery avy any an-danitra zany. Satria ny tena efa timide, satria ny tena efa influençable foana hatramin'izay. Maintenant mijoroa ianao. Za tsy manana diplôma, manoratra ny anarako ihany ny fantako. Donc za tsy mahita ny vazaha. Et puis inona mamenatra anao? Le vazaha resanao nga mahita ny gasy. Inona mamenatra anao? Ianao nga manana diplôma ABCD nga. Joroa ianao amin'ny mahinao ianao. Dia manatanteraka faites tous les nations mes disciples. Dia manangana disciple fa za tsy mila chrétien spectateur. Point final. Efa Andriamanitra miteny capable ianao, joroa ianao capable zay. C'est ça la vérité. Na tiako na tsy tiako. Efa ny tompo miteny toan'ny famarinana. Teny famarinana na tiako na tsy tiako. C'est ça la vérité. Tant que nareo zany maheno zavatra anakay mety amin'ny lohanareo, nareo tsy anatin'ny famarinana. Tany amin'ny prophétiser nareo ngasany zany. Tany amin'ny joro miteny amin'olona hoe jereo zao olona avy maty fa velona. C'est ça la vérité. Alléluia. Dia mijoro ianao dia inona amin'izay en diapason les terrains les fana. Midina ny fanomezam-pahasoavana. Ianao ve tondra fanan'Andriamanitra velona avy any an-danitra dia ao avelan'ny baikon'olona anankiray tsy mino anazy. Aiza ny famarinana an'izany? Nareo tromba reo aza tsy manaiky hoe misy olona mipetraka ao ambony ao satria manino manitsakitsaka lohan'le olona petrahany zareo. Reo aza tsy manaiky an'izany reo fatana devoly reo. Dia le Andriamanitra velona ve dia anaiky anao ve ho piasan'olona. Depuis quand nisy an'izany ao anaty histoire de la Bible? Serviteur de Dieu fa tsy nanao fa serviteur à une entreprise quelconque. C'est ça le véritable évangile vérité. Tsy manaiky an'izany ny tompo. Zay mahatonga tompo namoaka démonstration tao Egypte. Satria ny Égyptianina ny teny aiza le Andriamanitra nareo nahary ny tany sy ny lanitra. Jereo Dieu de soleil, jereo ny Dieu de la mornay, patati patata. Et puis Andriamanitra nihetsika amin'izay. Zay le 10 miracle io. Satria tao ny Egypte misy Andriamanitra folo mahery tompon'ny Égyptianina. Dia rehefa avy eo tonga Andriamanitra tamin'izay aiza le Andriamanitra teneninareo fa ty aho. Dia iza ihany latsabava
mahery ny Andriamanitra ny Hebreo. Zany zavatra zany tamin'ny andron'ny Hebreo fa anio Andriamanitra mbola afaka manatanteraka an'izany. C'est ça la vérité. Matoly izy mbola acceptena rô le zavatra narotsy anatin'ny vérité. Satria vérité io quelque chose que moi j'accepte pas satria manino za ranofo. Ahoana tsy vampira amiteny hoe maminaniny nareo ke misy maminany. Alors que la vérité c'est fana mikorina to mikorina aminareo satria tsy zay le corps de Christ, nous sommes l'église. Voilà, direva aveo amizay royaume de Dieu tov priorité direva aveo menanao izy raha tohizany zavatra iny zay tsy tadiavinao kory. Ahoana zo? Ahoana mefa? Ahoana tsy hitanareo zany ny fiainako? Alléluia. Direva aveo amizay mo inona mo teninina hoe que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, tongavy ianao rehefa te hiady amiko. Juste mba expérimenter an'izany. Efa maromaro mantsy ny vo zay. Satria mantsy tereno ianao hiady amin'ny zanak'Andriamanitra mba fantatro mo fanahitontona any aminao ny andrambo. Si Dieu est pour nous, tes désirs, vos désirs aza lasa ordre amin'ny tena maro. Oe, le zanako mila chocolat. Tsoatran'izany ray aman-dreny. Efa tsoatran'izany rehefa mitomany ho zazy io mila chocolat. Hey, mila mivoaka mandeha l'éclair. Oe, ianao hoe misy mandeha lingelinanao ve? Et puis le mijery le anjely miandry anao. Seigneur, tena manao zao nge le zanako any. Ianao voataky io fa manina tsy nitanterahana hatramin'izay. Fa nga tsy fitiavana izy. Voilà ny zavatra mipetraka amin'ny fiainanao raha mipetraka ro zavatra. Donc inona zany misy hery ao aminao. Misy puissance ao. Tesitra ianao. Zay moa exemple tena ana fa afaka hoentina be da be zany natao hoe patience ohatra. Misy puissance ao. Mafana fo ianao misy hery ao. Matoky an'Andriamanitra ianao misy hery ao. Manaraka an' Jesosy ianao misy hery ao. Même pensée anao aza misy hery. Même raisonnement anao misy hery. Ta sagesse, ça devient ta puissance, ta force, ton intelligence. Gagana ianao. Zany tsy mahay manoratra fa manina ianao mijery ah. Fa manina rô diplômé. Fa manina rô diplômé bac plus 20 mbola ampianariko. Bac plus 20. Ianao mijery asa za mijery anao. Tanao zany. Aiza mo la lo iny. Olona manana diplôme maîtrise ny tariny zao nresano lalao gaga hoe c'est quoi votre diplôme? Non, tsisy diplôme aka. Connaissance ko avy any ambony. Tanao marketing ianao, viens. Zoza nandany vola nanao immobilier fa wala tsy nomeno anany vola anaovako anazy. Tsy zangana ohatra. Fa zaki mba resaka amin'olo diplôme be eny. Ina tsara le management. Gestionnaire n'église ny tena sarotra. Gestion fanjakan'ny lanitra tena sarotra ny gestion d'entreprise. Maka entreprise nga misy dikany. Za sy nanana diplôme an'izany fa za madiriger ny entreprise mampidi-bola be mihitsy izy ohatrany mo le hita amin'ny charcuterie. Zanga nanana diplôme, malala ny lanitra ianao, malala fanjakan'ny lanitra ianao. Voilà, gérer zavatra 300 hectares zany, j'ai pas besoin de diplôme. Seigneur, ahoana tsara le izy? Ay le verset ohatran'izao le rio. Ay. C'est ça la sagesse, c'est une force, c'est une puissance. La joie, c'est une puissance. La joie du Seigneur ohatra. Bonheur, c'est une puissance. Tout rehetrarehetra aminao zavatra iainanao andavanandro il faut canaliser. Tsy hainao mitondra anazy. C'est ça le problème. Ohatra hoe patience zao ianao tsy patient amin'ny zavatra anankiray amintsona hoe destin. Tsy mitonantona. Manque de connaissance. Verset efatra rô nanovany fiainako. Ianao tsy mila micomprendre Genèse en Apocalypse.
azonao tsara ve reo ve regleo io afereo sa manao pari anao raha tsy gagan'olona ny fiainanao dia ho hitanao raha tsy tanteraka aminao ty teny ty araka teny Jesosy hoe nareo ny fahazavana zao tontolo zao tsy manana diplôma ianao tsy manenina fa ianao mazava tsy zay nga ny tenin'ny tompo hoe ny adala amin'izao tontolo zao izy nantsona inona izy amenatra ny hendry amenatra ny zareo matanjaka reo donc mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Maintenant, enlève les connaissances. Menanareo eto ange zany efa folo taona mahery mena connaissance nareo mba hanovana ny fiainanareo iana ny ova ara veriko ndreo mandeha za tsy te hiasa amin'olona nareo te hiasa amin'olona droit-nareo zany soanareo zany fa sao dia ianao mba ao anatin'le mikikika ohatra anaty amin'ny fiainako taloha hoe mangetahita liberté mangetahita hery tsy ampy fitiavana tsy hitanao zay direction amin'ny fiainanao sao dia ianao mba ao anatiny hoe matsapa hito ambony tany hoe ohatra ny avy quelque part zany fa tsy natao ho an'izao tontolo zao meko anao ny lalana meko anao ny varavarana meko anao ny lalana ny tsahako Jesosy aza manaiky atao lalanako tanao tellement tiany isika iova Jesosy aza manaiky atao varavarana hoe midira ato amiko anao rehefa miditra zay fa raha ianao lavinao reo zavatra reo ny problèmeny Hébreu sy Israël ary mbola reo ny problèmeny religion am'izao dia mamorona mpiandry zareo dia fampiandry ao zareo zavy meno folara fotsifotsy iny atao mais ça va pas raha tsy piasan'ny pharaon aty anao folara fotsifotsiko libre alléluia libre ianao n'Andriamanitra reny ny voninahitra manaraka indray tsika amiona mitona ho avy moa zany bon eo ihany moa zany fa mifetitsika dia nareo zao hita hoe agnaty voko fitiaviko anao oh Jesosy io ampandizitsika zo alléluia zay fa manaraka tsika miona shalom daholo tany tompo